fotoana iantsona fitoniana ho an'ny mpitondra, fa mirakitra zava-dehibe ara-panahy kosa ho an'ny mpino kristianina. Fahatongavan'ny mpamonjy na nahaterahan'i Jesosy izay teny tonga nofo. Izy ilay naharina izao tontolo izao, ary mbola tonga hanavotra indray izao tontolo izao. Na dia zanak'Andriamanitra aza, nanetry tena, nanaiky ho teraka tao an-tranon'omby. Toetra izay mbola sarotra ho an'ny zanak'olombelona ny manahaka azy, indrindra fa rehefa mahazo fahefana sy manamboninahitra. Raha tarafina amin'ny fiarahamonina malagasy, dia masadaikatra ihany ny mitazana ny zava-misy. I Madagasikara no firenena isan'ny betsaka fiangonana indrindra, firenena milaza azy ho kristianina. Saingy tena misy toetra mendrika amin'izany toerana izany ve? Na eo amin'ny fiarahamonina, eny fa natra amin'ireo mpitondra izay tarafina ho tokony ho modely ho an'ny vahoaka malagasy. Irak'Andriamanitra hanavotra ny olombelona ilay Jesosy Kristy. Tsy natao hitsarana olona akory ny fotoana tahaka izao. Saingy na izany aza, tsy hatra ny tsy resaka malona ny zava-misy eto amin'ny firenena, ka ampatsahivana hatrany ho an'ny rehetra. Fa fotoana kosa izao iovam-piainana, iovana famindra, ialana mitoetra ratsy mahazatra, ary fotoana ifamelana sy ifonana amin'ny hafa, raha toka misy ny fanafitohinana natao. Andro anankiray anehoana fa tonga teton'ity zao tontolo izao ty tany ity ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Tonga hanao inona? Tonga hitondra famonjena. Jesosy dia sady Andriamanitra tokoa no olona tokoa, dia io fionan'ilay Andriamanitra sy ny olona io koa no hitondran'ny olona ho any amin'ny rahatra izay. Ny maha-olombelona mantsy dia mandalo sy miserana eto amin'ity tany ity, fa ny fiainana dia mitohy aorianan'ny fahafatesana. Ka ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra, ilay teny tonga nofo, dia fiomanana, fampiomanana ny olona araka ny tenin'i Jesosy manao hoe any amin'izay toerako no hitoeranareo koa. Mialy eto ny olona dia makany amin'i Jesosy, mialy eto amin'ity tany ity ny olona dia omeny Jesosy ny toerana sahazazy. Ka ilay fahatongavana teto io zany, io no atao hoe Krismasy. Amin'ny maha-olombelona dia mahonena ny mahita ilay firenena tahaka izao ankehitriny. Na te hifaly aza ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy, dia betsaka no tsy afaka noho ny asarotra ny fiainana. Ireo nomena fahefana mba hanao iraka ampandroso ilay fiainam-bahoaka, tahaka ny mivoana amin'io andraikitra napetraka tamin'io no miseho. Sesilany ny fanehoana fitondrantena tsy mendrika i masom-bahoaka, indrindra fa ireo mpikamba ny governemanta. Ny filoham-pirenena mandika lalam-pandrenana, kanefa tokony ho modely anajalalana eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Senatera mamely totondry olona eny an-dalambe, eny fa nahatra amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena aza, iniany sasany atao sorona vokatry ny fitiavan-tena. Laza daholo hoe miankina amin'ny tolotra sy ny tinady io. Fa rehefa jerena ny amin'izao fotoana izao zao miditra ny volantsika amin'ny letchi, dia magaka vao maika ny endanja ny santam-bola. Dikan'izany ny tena marina io manipulation fotsiny io, manipulation akory fotsiny nataon'ny olona ao olombitsy. Rehefa mety aminy hoe miditra ny devise dia ataony midina be ny ariary, dia mahazo ariary be dia be izy. Dia rehefa moka vola izy dia totony ny ariary, dia ariary vitsivitsy dia fa azahoany euro. Raha vao miakatra ny euro sy dolara, dia tonga dia mialafo ny entana farana avy any ivelany, dia hiakatra zany ny vitsikena. Zay nge ny tena conséquence ny voalohany. Tadidio fa rehefa mahazo aina ny vola gasy, voaingana nge ny vola gasy tany amin'ny 3900 ny dolara, 3900 ariary ny dolara. Zao izy 4500 ariary na 4600, efa miramirany 4000, efa miramirany 5000 ariary. Tamin'izy nidina, tsy nisy vidin'entana nidina. Betsaka ny fahalovana mitranga eto amintsika ankehitriny, izay mitaky fiovana sy fahatongavan-tsaina sy ara-panahy ho an'ny tsirairay. Ny fifamonoana samy malagasy, ny von'olona noho tsy fandriam-pahalemana, ny halatra voamaso, izay efa tsy hahatarafana intsony ny fanajana ny zo maha-olona. Jesosy Kristy no fitaratra sy modely ho an'ny kristianina, fa ny mpitondra kosa no fitaratra sy modely ho an'ny olo-pirenena. Hatraiza no fametrahan'ireo mpitondra fa modely izy ireo eo anatrehan'ny vahoaka malagasy? Azy inona arak'izany, fa sarotra ny sy ny fiovaom-piainana ho an'ny vahoaka, raha tsy ny mpitarika aloha no manova fomba famindra voalohany,
ka anahaka ny fihetsika sy ny lesona izay nomeny Jesosy Kristy, izay ankalazaintsika ny krismasy izao io. Mamirapiratra eraky ny tanàna, saingy toetra mamirapiratra ohatrin'izany ihany koa no tokony ho tazana amin'ny tsirairay, fa tsy fomba fotsiny, ka toetra lomorina sy ny fomba ratsy fanao toy ny valifaty, ny fialonana, ny famotehana ny hafa no hita atrandry. Tozary fomba fotsiny mantsy ny fanamariana ny fahatongavan'i Kristy io. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe fa saingy mampalahelo moa lasa fety komersialy izy ankehitriny, ary ny commerce ny mandeha de mandeha amin'izao fotoana izao, dia toa manadinona ny kristianina azy. Fetinao io ry kristianina, fankalazana anao io, fiombonanao amin'ny Jesosy io, famonjenanao ho any amin'ny Jesosy rahatry zay io. Fa ny zavatra ivelany dia tsy hoe ratsy, fa tsy zany ny urgent amin'ny fiainana kristianina, tsy zany. Ka ny eritreritra hoe aiza ny anao fety kristianina, inona no hoanina, inona no sotroina, inona no hitafiana, aiza ny anao, izany ivelany zany. Raha afaka manao an'izany tsy maninona, fa tsy zany no atao laram-pahamehana. Toerana maro no ahitana mpivarotra azy noely rehefa fotoana tahaka izao. Zary toa tsy mankalaza izany mihitsy aza ny sasany, hoy izy, raha tsy misy ny azo noely ao an-trano. Inona no tena anjara toeran'ny azo noely rehefa krismasy? Ka ny fahateran'i Jesosy ao am-ponao dia izao, hanova ny fiainanao, hanao ny tsaratsara kokoa, fitondran-tena masimasina kokoa, ary ho any amin'ny tena fahamasinana. Ka raha tena ankalaza krismasy ianao dia izao, manapa-kevitra, inona ny fanaoko taloha, inona ny tsy mety nataoko taloha, fa amin'izao andro krismasy izao, hanatona ny tompo Jesosy aho, hibebaka, hanao fiainam-baovao. Ka raha tena ankalaza krismasy zany ny kristianina dia izay, fibebahana ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa satria miombona ao amin'i Jesosy. Izany no atao hoe krismasy ry havako dia fiovan-aina, fiovam-piainana, fiovantoetsaina makany amin'ny fahamasinana satria ny fanahy masina no mitoetra ao anaty. Tsy fety fotsiny ihany na fety kristiana noho izany ny krismasy, fa fotoana natao anovana famindra ihany koa. Tsy ny sakafo an'ny pitoloha na karazana ravaka mameno tanàna sy mameno trano akory no atao hoe manamarika ny krismasy, fa ny fanavaozam-panahy sy fiovam-panahy an'olo tena ho an'i Kristy, izay tonga nofo ka metrahana toetra ho modely sy masina ary sitraka Andriamanitra. Lentika ny firenena hoy isika, sahirana ny ankamaroany isan-tokantrano, saingy ny fandraisana any Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana no zava-dehibe, sy loharano-karena tsara indrindra mba andovana ny fiainana mandrakizay. Araka ny fanazavana efa nataon'ny pastora teo, dia ny fanetrentena izay mirakitra famonjena no lesina lehibe ho antsika rehetra amin'izao krismasy izao. Mirary fetin'ny krismasy feno fitahian'i Kristy ho anao ary ny fandaharana ahoana marina. Ahoana marina e!